Androany kosa no nanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasan-tanana. Tahaka ny isa-taona dia manamarika izany isika eto Madagasikara ka tany amin'ny commune Nakadinondry Sakay faritry Bongolava moa no nanamariana ny fankalazana nasionaly izay nokarakarain'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ny fanasana tanana moa dia isan'ny antoka iray lehibe ho an'ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Ny andinindin'izay miaraka amin'ny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Nisafidiana manokana ny commune Nakadinondry Sakay ao amin'ny faritra Bongolava isantarana ny tetikasa fametrahana fotodrafitrasa fampidirana rano fisotro madio sy fanadiovana rano izay tokony ho tanterahina amin'ireo faritra 5 izay azo tombotsoa amin'izany vokatry ny fiara-miasan'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana sy ny fitondram-panjakana japoney amin'ny alalan'ny JICA. Nasongadin'ny ministra Ravatomanga Roland zany nandritra ny fankalazana eto amin'ny sehatra nasionaly ny andro iraisam-pirenena ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony izay nitotsaina tany atoerana androany. Tomby zahay solotena fanjakana japoney avy amin'ny fitavanana JICA izany hoe ny coopération avy any Japon. Tomby zay ozy nikeny aminao fa nikenay ny fangatanao ka ametraka fanatsarana na site de purification izany toerana entina manatsara sy madio ny rano fisotro eto Madagasikara. Amin'ny dingana voalohany ozy dia 5 ihany aloha ny site lehibe izany ny toerana lehibe hoentinay hoentintsika manatanteraka an'izany fandiovana ny rano zany amin'ireo tanàna lehibe eto Madagasikara. Ka apetraka aminao ozy ny fifantenana hoe aiza no atao ireo toerana lehibe fandiovandrano ireo. Eto tsy andainga ary mialatsiny amin'ireo faritra hafa, mialatsiny amin'ireo tanàna hafa fa mbaly teny meko azy dia hoe 5 ny tapaka zany fa vitantsika miaraka. Tsy maintsy atao amin'ny faritra 5 samy hafa ireo ka ny voalohany amin'izany hoe dia apetraksika ao Bongolava. Nametraka mahazava-dehibe ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony ny ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana mba hisoroanareo aretina maro samihafa izay fototry ny fitombon'ny taham-pahafatesana. Sanatrina atao hoe etsika fotsiny fa ataovy ao an-tsaitsika fa ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony amin'ireo fotoana rehetra, amin'ireo fotoana lehibe dia zay ny fiarovana voalohany indrindra hitazomantsika ny fahasalamana. Fa na inona na iny aezaka ataotsika rehefa tsy madio ny tanana alohan'ny sakafo, rehefa tsy madio ny tanana aoriana ny asana, rehefa tsy madio ny tanana aorian'ny fandalovantsika ny kabone dia ery-poveromay fa na inona na inona fanafody ampiasainao dia ho avy sanatrina retikiny. Nanamarika ny fotoana ny fanentanana faobe ny arahana tamin'ireo mponina ao Akadinondry Sakay. Usurako savony. Usurako savony. Diviko ny atanako. Diviko ny atanako. Tonga namne voninahitra ty hilanonana fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ny fanasana tanana ity ireo molo manakajy izay isan'ambaratongany raha tsy hitanisa afa-tsy ireo hotalier-paritry ny ministeran'ny rano, ireo be an-tanàna ny ireo commune manodidina, lehibe ny district sy ireo mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka sy ny maro samihafa tsy voatanisa. Dia iny fanadihadiana mikasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentintsika nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.